dia ny filoha Marc Ravalomanana tany Toliara fahombiazana tanteraka. Sehatra ny fanabeazana, tsy mitsaha mitotongana, tsy misy politika mazava, hoy sy Sepama. Ambohipo, arivo ariary farafahakeliny ny rano iray biton mavo. Sabotsy 12 Desambra taona 2024 manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ho antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra ny MBS. Tonga sondra ianao atao anatin'ny fampahalalam-baovao ka manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vaovao hatrany farany. Vaovao anisan'ny tanany sain'ny be sy ny maro tamin'ity herinandro ity ny akony dia ny filoha Marc Ravalomanana tany Toliara. Fahombiazana tanteraka raha fehezina. Ofitiana aminao ary atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny momba izay eo amin'ny sary sy nindra-tsary ny toky raha marola. Fahombiazana tanteraka ny dia ny filoha Marc Ravalomanana tao Toliara. Herinandro latsaka kely nijanonany sy ny tafan'ny vahoaka ny Toliara sy ny filoha Marc Ravalomanana ka nahitana fiovana goavana na teo amin'ny lafiny ara-politika zany na eo amin'ny lafiny ara-tsosialim-bahoaka. Vao nigadona tena amin'ny seranam-piaramanidina ny filoha Ravalomanana dia efa hita sy azo tsapaitanana ny fahombiazany diany tao Toliara noho ny amaron'ny vahoaka ny tsena sy faly nahita azy. Tsy nipetra-potsiny ihany koa ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny fijanonany tao Toliara fa sady ny hainy mivantana ny tena marary ny vahoaka tena toerana no sady nanararoatra ny antsena. Tamin'ity fotoana ity dia efa hita ny fahalemeny ny fitondrana ka manao ny fomba rehetra ampiasana ny mpitandro filaminana ho herim-pamoretana sy entina nampiororona ny filoha Marc Ravalomanana ka namiantsena azy antenany dia hita miodiody ireo mpitandro filaminana. Tsy nahasakana ny vahoaka iresaka sy nitafa tamin'ny filoha Marc Ravalomanana nefa zany. Afavy ny fianarana zareo tsy afaky mianatsy lafa tsy eo tegna hiamby azy manjeky halatsy maso zao eto ka mangataka anao hilatsake haitindyanao zahay magnaraka an'izay andremeko filoha vatako zao metra framy tamin'ny andronao nitsinjiny metra framy jusque naniky zao mbo metra framy aho 8 vola sy nahazo karama la tao hoe ho tsinjovigny be antitsy efa tsy avao nalamiky liloaky ka mangeta heta ulahy milatsahanao andremeko filoha fa karakaranay 8 vola tsy mirina taby karama mbo siby avao jusque nany zao. Ambetindresaka sy vavaka mafy nataon'ny filoha Marc Ravalomanana isak'izay miteny tao Toliara ihany koa ny fangatana amin'Andriamanitra ny rotsakorana ho an'ny faritra Atsimonosy indrindra tao Toliara izay nitsidihany. Vavaka mafy tsika mba ho avy ny orana tsy zay. Vavaka mafy tsika mba ho avy ny orana satria Andriamanitra mamela heloka mamindra fo ho an'izay manety tena ary aza velogny resin'ny fahavalo resin'ny fakapanahy isika fa oka tena hijoratra amin'ny farany dia anjaranareo ny malala tsara ny tokony atao amin'izany. Hoy aminareo hoe tsy misy zavatra tsy vitan'ny herin'Andriamanitra mahavita zava-mahagaga ny fanahy masina ka dia mivavaka mafy sika ato ity toeran'ny masokoro ity mba ho avy ny orana dia ho avy ny orana fa aza matahotra ianareo. Nahagaga ny maro dia tena nirotsaka tokoa ny orana tao tampon-tanàna ny Toliara sy ny manodidina fotoana fohy taorian'izay fangatana nataon'izay. Toy ity lalana miazo any Bezaha ity zao dia nahitana rano mandeha mihitsy ny tao ambany tetezana ary feno rano lalana satria naharitra adiny 4 rotsakorana. Toy ny mana avy any an-danitra mihitsy nandraisan'ny mponina izany rotsakorana izany. Fa ankoatr'izay dia nandritra ny fameloma maso ny Antokotima tao Toliara sy tao amin'ny commune Bezaha dia nanamafy ny fifankatiavana teo am-pon'ny Toliara sy ny vahoakan'ny Bezaha ny filoha Marc Ravalomanana ka nanolotra omby. Indroa miataona tokoa mantsy dia tao Toliara hatrany no nankalazany ny filoha Marc Ravalomanana ny tsingerin-taona nahaterahany mariky ny fitiavany manokana any Toliara sy ny vahoaka aminy. Le omby saika vonina tamin'ilay alahady any iny dia ataontsika eto hoe mba famindram-pihavanana mba ahafahantsika mifamely fanadina izay lasa tany marina fa tsy fanadino ny lasa fa nisy
tsy fanalify tamin'ny fieritreretana nisy disadisany seho na koa nisy zay zavatra tsy nitovizan-kevitra de tezitra zay hena naomby zay ataontsika hoe famindram-pihavanana zay no lazaiko aminareo titulaire androany tsy misy tsy miady fa zay tofo mamosavy ary atsika toy miadina tsy nanan-dalana tsy raha tsy vita avela vita ho azy andreo zany ka de zay ny ataontsika androany mifaly anareo fa mifedana amin'ny tompo aminareo mandrakariva aza matahotra reo minofotsiny any de zao a mba handrindram-pihavanana mba hisindren'le olona tsy mifankazo reny satria misy mifanaratsy sika samy malagasy hoe voafitaky zay président voafitaky zay ohatran'izao amin'ny olotra omby anankiray anareo a na anankiroa na dimy tsy fantatro fa io omby io a mba entina andrindram-pihavanana zany hoe miavana dao nareo fankalazana tsingeritaona naterahany no tena atondian'ny filomarika Ravalomanana tao Toliara kanefa no sakana Andriosandary sy tompona ndraiky mpahefana tao Toliara izany boma mandatsa-dranomaso nefa nosetran'izany avy amin'ny Zandary Any filomarika Ravalomanana nefa nitoerana saika anaovana fety fankalazana ny tsingeritaona naterahany ity no sady anana ny taratasy mazava izany hoe toerana an'olon-tsotra ka tsy ilaina fahazahoan-dalana fa fampahafantarana fotsiny ihany any amin'ireo tompona ndraiky mpahefana araka ny lalàna preuve fa hoe tany vidiny tiko efa ela be io anazy io ana io ka misy miteny any ndia commissaire aminazy hoe aza manareo la marary matoa ny tenanareo zany mba tsy voafitaky anareo izay raha fitinina ny zavanitranga sy ny zavanisy tao Toliara tamin'ny dian'ny filomarika Ravalomanana sy ireo délégation niaraka tamin'ny tany Toliara raha fehezina tsy mety levon'ny vavony Andry Rajoelina ka mbola mipetraka olana goavana aminy ny filomarika Ravalomanana hatramin'ny fety fankalazana ny tsingeritaona naterahany ny filomarika Ravalomanana avy aza dia efa mampitahotra ny filoham-pirenena ankehitriny satria hitany sy tsapany fa lasan'ny filomarika Ravalomanana ny fon'ny vahoaka ao Toliara ary bata fandresena ny tim ao Toliara amin'ny fifidianana ho avy fa efa ho tapa-bolana izay no tapaka ny rano teny Ambohipo raha ny fitarainan'ireo mponina teny antoerana vidina £10 hatramin'ny £2 ny iray bidon mavo onjalana raha ny Ravalomanana sy Mateo Prince saika efa ho isan'andro no manao fihetsiketsehana no ny fahatapahan-drano lavareny ny mponina eny Ambohipo atreto tsy misy vahaolana maharitra arosy ny fanjakana sy ny orinasa JIRAMA manoloana ity olan-drano ity na dia teo aza ny antsoantson'izy ireo tao tsy misy mihaino akory aza ny fitadrainany ireto farany efa ho tapa-bolana izay no tapaka ny rano teny antoerana raha mifanazavan'ny mponina ary tafakatra £10 ka hatramin'ny £2 ny vidin'ny rano iray bidon mavo izay vidina any amin'ireo fokontany manodidina ary raha mba mandeha kely izany rano indraindray dia tsy maintsy mifo amin'izay ora maraina milahatra any amin'ny pompy raha tsy izany dia tsy mahazo rano milaza ny roso amin'ny hetsika mafimafy kokoa moa mponina raha tsy mbola vaovao ny olan'izy ireo le zava-misy aty aminay zany mahatonga anay manao otr'izao le ranonay tapaka efa ho tapa-bolana antsona ny JIRAMA tsy areresana vaovao mihitsy androany izy tonga teo ohatrany cinéma le ataony sady tsy navaolana izy lasa izy sady tsy niteny hoe mandeha le rano na tsy mandeha le rano dia zay ny mbola mahatonga anay miverina etanay ary tsy hijanona fitakianay raha tsy miverina ny ranonay
efa nanomboka tamin'ny zoma le ranonay io tapaka tena tsisy misy le rano tsisy mandeha na ny borna fontaine na rano isan-tokantrano avary amin'ny côté ilany aty mandeha fa ny anay tsy mandeha tsy fantatrao inona ny antony anapahana an'le rano ny rano anankiray vidina arivo ariary ny ray bidon zay vidianana andana anankiray arakaraka le trajet io ny an'ny sasany misy 2 arivo ny an'ny sasany arivo ny ambany indrindra ka tsy zakana mihitsy le vidina rano arivo ny ray bidon. Tsy ny eny Ambohipo ihany no miaina izay fahatapahan-drano tsy ankiato izay fa saika amponina manerana ny Antananarivo mihitsy. Tozary lasa fahazarana ho ampitondra sy ny orinasa Jirama ny miaindra karazam-pitarenana sy mahita ny fitokonana nataon'ny vahoaka. Ny faktura nefa tsy mitsaha-mitombo ary tsy maintsy aloha isam-bolana. Antony anisan'ny mampitarana ireo vahoaka izay efa mizaka ny tserany ainy amin'ny fidanganan'ny vidim-pianana. Fanontaniana mipetraka hatrany ny hoe fa hoentina ho aiza marina ity firenena ity fa toa tsy misy zavatra mahafa-po sy mifandraika amin'ny vantana amin'ny fiainam-bahoaka mihitsy ny zavatra ataon'izao fitondrana izao izay mihazakazaka fatratra amin'ny fanaovana tetikasa tsy lahara-pahamehana akory. Tsy mitsaha-mitotongana kosa ny sehatry ny fanabeazana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao lafiny maro no mbola mila fanarenana araka izany indrindra dia nisy androany ny atrikasa no tanterahany teo anivon'ny Sempama mikasika izay tetsy anosy tena toerana nanao ny angom-baovao mikasika izay injavandriamahefa teo amin'ny sarotra sindratsariny tahiriny aina. Sehatra iray mbola tsy mety tafarin-doha ary ahitana olana samy hafa ny sehatry ny fanabeazana eto Madagasikara. Akoatra ny tsy fampiana sy ny faratsiny ny fotodrafitrasa izay miantoka betsaka amin'ny fampianaran'ny mpianatra. Tsy ampy ihany koa ny fanofanana sy ny fanohanana ireo mpampianatra izay rantsana iray anisy amin'ny tanandraikitra lehibe eo amin'ny tontolon'ny fampianarana. Raha tsika mahafantatra fa ao anatin'ny tontolon'ny fampianarana sy fanabeazana dia tena matroka dia matroka ary tena hita mihitsy izany fa tena hoe mitotongana foana ny tontolon'ny fampianarana sy fanabeazana dia zavatra tsapa sy hita dia le fanovany vany tsisy politika mazava zany eto amin'ny tontolon'ny fampianarana sy fanabeazana izay nisy fa raha misy dia tonga indray ny ministra na fitondrana aoriana dia manao ny azy dia mitondra ny azy ary zavatra mampalahelo dia tsisy ny fanohizana fa samy manana mahafinaritra azy sy mety anazy dia ny antso avo ho antsika hoe manantsika rakibolana manantsika encyclopédie mbola velona izy io alaivo ny trankefany alaivo izay zavatra rehetra hita ny tao anatin'ny tontolo ahafahana manazava. Miantso ny fitondram-panjakana hijery akaiky ireo mpampianatra ireo araka izany ny Sempama. Misy tokoa ireo mpiasan'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy fanofanana arakasa izay tena marina hoe mbola tsy nandray karama ireo olona ireo nandritra ny volana maromaro ary efa tena mikikika mihitsy ry zareo araka ny tenenina teo dia tsy vitan'izay ihany fa misy ihany koa le famadihana ny ECD OELD izay tena mbola tsy tanteraka loatra amin'izao raha ny fahitanay anazy dia mbola manantitra zany zay tafiditra tanteraka anatin'ny ady ataon'ny Sempama Confédération syndicale zany zay le tolona ataonay ny famerenana ny asiny mampampianatra mpanabe mampampiofana eto amin'ny tany sy ny firenena dia tafiditra tanteraka anatin'ny tolona sy ady ataonay zay ny ahafahan'ireo olona ireo miaina tanteraka mampampianatra mpanabe azy mampampiofana anazy zay ary akatoky ny fetintsika zao azo eritreretina ve hoe ohatrotrina ahoana zany mety iainan'ireo olona ireo nefa tsy mbola nahazo karama hatramin'izao. No tanterahina androany tetsy amin'ny Carleton nanosy mofo ny atrikasa momba ny fampianarana no karakarainy ny Sempama. Tonga nanatrika izany avokoa ireo mpikambana rehetra avy any amin'ny faritra. Manao antsoavy ny mpianatra avy amin'ny faritra tonga eto Antananarivo malona indrindra ny fivarotana trano eny amin'ny trano mpianatra na ny cité eny Akatso izany efa mahatratra hatrany amin'ny 4 tapitrisa ariary be izao ny vidina trano mpianatra iray amin'izao fotoana izao. Jessica Miray tahiriny aina. Tsy vao izao nainona trangana fivarotana trano tety amin'ny fonina mpianatra fa efa hatry ela sangy tsy mbola nivalo zany ny olana hatramin'izao miamitombo hatrany azy ny kolokolo sy ny vidin'ny trano. Siseho ny fivarotana trano dia mba tsy ilazako hoe ka lafiny maro dia misy teboka vitsivitsy resahako. Misy le olona nipetraka tao izay efa nividy tany aloha
dia tsy te ho hiala vola maina izy dia tsy maintsy mivarotra ihany koa amin'izany amin'izy olona manana fahefa mividy. Ny faharoa misy ihany koa ataoko hoe ny sasantsasany aminay président-na mpianatra reo mihitsy no manerina izay mpianatra izay efa tsy réglo dia maka vola amin'ireo olona mipetraka reo na koa maka vola amin'ny mpianatra hoe ameo vola izay mba ahafahana mahazotrana ianareo. Faharoa misy ihany koa hoe amin'ny tompona ndraikitra sanambaratongana tsy laza fa tsy nikoroa ireo mihitsy no miray complice amin'ilay président-na mpianatra na amin'ilay mpianatra hoe ataona ny tous les moyens ahafahana mahazotrana satria hitanareo ihany mba ialana amin'ilay vidin-jiro vidina rano izay azo lazaina hoe migalabona raha ohatra keny amin'ny cité universitaire. Efa lafo dia lafo amin'izao ny vidin'ny trano iray ka anaova mpianatra Antsoavo satria maro ny tsy mahatakatra. Mahatratra hatramin'ny 4 tapitrisa ariary ny vidina trano iray. Misy karazana izy io. Raha hoan'ny akatso de manokana eo amin'ny 12 millions eo efa nahin'ny tsofina hoe 15 millions. Ny akatso amin'ny 20 millions 18 millions any hoany. Ny ambopo 15 millions ihany koa na 17 millions arakaraka ny tsara le trano sy ny angedaka sy mampalalaka anazy. Eny fa na dia io trano vaovao izay hozarainy hoe rehefa hinona sahady mbola tsy nanany proof ary zay misy ny iadivanay hoe tsy ankasitrahana intsony zany fa dia zany foana hitondrana amin'ilay trano zarainy fanjakana izay tokony homem-potsiny nefa misy an'ireto ataontsika hoe tambazotra manao business amin'ny resaka varotra trano izay anisany mambotry ny ray aman-dreny sasany. Eo ihany koa manimba ilay toe-tsaina universitaire zay. Saika ho isan-kerinandro no mahare fitarainana mikasika varotra trano ny filohana mpianatra avy amin'ny faritra. Misy ihany koa anefa no efa nandoa vola saingy tsy nahazo ny trano akory. Efa miendrika alatra izany. Efa mahafantatra ny fisian'ity tranga ity ihany koa ny tompona andraikitra Isa Tsokajiny saingy minimikipy. Efa tsy lazainy intsony moa mpianatra efa nahavita fianarana saingy mbola mitazona cité ihany. Fampisoana indray ny tontolon'ny zavakanto malagasy amin'izao fotoana izao satria dia nodomandry omaly izavatra koto andrinary fantatry ny maro amin'ny anarana hoe nary ao anatin'ny tarika izay androany ihany dia navadika ny nofony ho lasa lavenina tetsy amin'ny fasan'ny garana Ando Miaratiana sy Andry Rakotomalala. Misaona ny kanto malagasy nodomandry omaly teo amin'ny faha 47 taonany izafindra koto Andrianary na Inary. Raha ny vaovao dia nivalana retina Covid-19 no nalavo ity mpanakanto malagasy isan'ny sangana ity. Jaivina fa izy no nitarika sy namorona ny tarika izay tamin'ny taona 1970. Namorikira maro an'ny tarika izay efa tena be mpankafy sy nahafantarany maro azy toy ny rehefa any, tsy hoela, nolalovanao sy ny maro hafa. Namela manantena sy kamboty 3 miravavy Inary izao nindaosy ny fahafatesana izao. Ny fahadimy volana Desambra lasa teo no ny akantsihatra farany tao amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny tarika izay nankalaza ny fahadimy amby 20 taona ny tarika fampisehoana izay nandraisany anjara farany. Androany no nanatanterana ny famadiana ny nofo no lavenina teny amin'ny fasan'ny Karana tao aoriana ny fanompoam-pivavahana fohy teny an-toerana ihany. Namela mamy ho an'ny kanto malagasy Inary. Azo lazaina fa niavaka ary nanana ny maizy azy teo amin'izay sehatra izay hoy ireo mpanakanto tonga nanatrika ny fanaovam-beloma farany azy. Raha tao kisarisary kely dia hoe nary no niantso anay nanao atsamanitra anisan'ny voalohany indrindra zany. Araka tamin'ny tarika izay tamin'ny 2003 volana marsa tany angamba ilay izy. Dia avy eo izahay moa fampinamana raha teo aty ambadika dia tsy dita loatra izay tenenina angambany aloha fa dia malahelo satria lozana namana tampoka be. Nary aloha dia sarika meme faly lavo tsy dia mbola nisy fotoana aloha hoe inona sinona fa dia rehefa miaraka dia sarika meme amina zavatra tsisy dikany azy indraindray dia zay angambany aloha ny amezaka aminary satria ety namana. Tsy matanary fa velona mandrakizay katona petrany dia misaotra dia andry fiadanana ne izy. Rampitso alahatsy ny alatsinainy kosa no ivory eny amin'ny tsara levenana Ambohimbao ireo fianakaviany ho an'ireo izay anao adidy farany ho azy. Izay rehetra eto amin'ny fahita lavitra sy ny onjam-peon'ny NBS dia mirary fiononana feno an'ny fianakaviany ny tarika izay sy ireo mpankafy rehetra. Tuizo achani miranao akaro achani mifegunao iverinao itundra angyavao uvao ana
fampisaona ihany koa ny tontolony fandrarana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fantatra ihany koa mantsy fanodimandry alina i Michel Dominicini raha miara-manana izay mpandrara mpitantana ny agence première ligne izay mpikarakara ny foire internationale de Madagascar na ny film izany filohan'ny BNM na ny bureau des normes de Madagascar ihany koa tenany izay fianakavian'ny MBS radio télévision dia maneho etona ny fampiononana feno ho an'ny fianakaviany iray manontolo. Vaovao ny fahasalamana izay hatrany tafiakatra 510 be izao ireo olona vao marina fa nitondra ny tsimikaretana COVID-19 teto Madagasikara ny 12 ka hatramin'ny 17 Desambra lasa teo tamin'ireo fitiliana 709 izay natao teto Analamanga avokoa ny 730 tamin'ireo tranga vaovao ireo raha toka 770 tany Vakinakaratra ary 220 tany Matsiatrambony 700 ireo mampiseho ny tranga misy fahasarotana na ilay antsoina hoe ao anatin'ny forme grave raha toka nisy 220 ireo sitrana atao anatin'izay elany lapotona izay 90 kosa ireo namoniainy entanina trany ny rehetra malona ity tranga ity anamafy ny fanajana ireo fepetra sakana rehetra na izany ara-padiovana na ara-pahasalamana hatreto aloha dia ny vaksiny ireriany no vahaolana mahomby indrindra entina miady amin'ity valanaretina COVID-19 ity. Vaovao ny fanatanjahantena indray no tanterahana androany ny fiaonambe ho an'ireo mpikamana rehetra ao anatin'ny komite olimpika malagasy nisy ny fakan-kevitra noraisina nandritra izany fa indrindra mikasika ireo fifaninanana rehetra ho atao ho amin'ny taona 2022 manoloana indrindra ny fiparitany valanaretina COVID-19 eto Madagasikara. Mitatitra amintsika ny Antsipriany mikasika izay Injavandriamaefa sy Tahirinena. Anisan'ny teboka nisongadina nandritra ny fiaonambe nataon'ireo mpikambana rehetra ao anatin'ny komite olimpika malagasy androany ny mikasika ireo fifaninanana iraisam-pirenena rehetra izay andraisy ny Madagasikara anjara ho amin'ny taona ho avy. Tafiditra ao anatin'izay ny lalaon'ny nosy amin'ny taona 2024 izay tsy maintsy atao eto Madagasikara. Ny lalaon'ny francophonie izay atao amin'ny taona 2024 ary ny Jeux olympiques d'hiver izay atao any Beijing ary ny Jeux africains atao amin'ny taona 2024 miaraka amin'ny Jeux des îles. Raha ho an'ireo fifaninanana nasionaly eto Madagasikara kosa dia nanapa-kevitra ny anatsahatra izany mandritra ny fotoana tsy voafaritra ireo federasiona isa-tsokajiny manoloana ny fiparitany valanaretina indray eto Madagasikara. Ho an'ny komite olimpika malagasy moa zany ary arahana miaraka amin'ny tenany tanora sy ny fanatanjahantena dia ny fiangavianan'ny federasiona tsirairay avy izay nanana championnat de Madagasikara ka atao amin'ireo faritra toa Analamanga sy ny faritra Matsiatra ary ny faritra Vakinakaratra mba ho foanana zany ny compétition rehetra satria maro dia maro ny valanaretina amin'izao fotoana izao ary matahotra ny paritany zany valanaretina zany ka tsy ho aty amin'ny fanatanjahantena mihitsy sanatria no ampitombo indray ny aretina eto Madagasikara koa nanapa-kevitra zany ireo federasiona izay manana ny compétition eto Analamanga Matsiatra ary Vakinakaratra fa ho foanana ny compétition. Manantena fiarah-miasa sy fanohanana avy amin'ny mpitondra fanjakana moa ny komite olimpika malagasy manoloana ireo fifaninanana rehetra izay ho atao amin'ny taona ho avy ireo. Fa mbola lavitra ezaka kosa ny ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo ho antsika eto Madagasikara. Olana mbola mipetraka ny tsy fahafahan'ireo tantsaha eto Madagasikara mamokatra araka ny tokony izy noho ny antony maro samihafa. Nanatanteraka atrikasa momba izay indrindra androany ny hetsika fampiraisana kristianina ho an'ny firenena tetsy nosy Anjavandriamaefa Tahirinena. Ny fananana toe-tsaina mahay mirahina, mifanampy ary miara-miasa no tena fahombiazana voalohany ahafahana miady amin'ny tsy fanjari-tsakafo eto Madagasikara ho ny hetsika fampiraisana kristianina ho an'ny firenena. Rehefa manana ireo toe-tsaina ireo ny tantsaha malagasy dia afaka mampiroborobo ny fambolena sy ny fiompiana izay anisan'ny sehatra iray mitana andraikitra goavana eo amin'ny lafiny toe-karem-pirenena malagasy. Ny tena olana aloha dia satria mipetraka ilay individualisme izay toe-tsaina tena nanimba antsika hoe samy mandeha samy mitady kanefa ny araky ny zavatra efa hitantsika teo hoe raha iarahana manao ny zavatra rehetra
dia afaka mavita zavatra betsaka sika afaka mavita zavatra lavitra raha tsy teny fotsiny azy hoe raha misy tokantrano anankiroa ny ray manana angady manana ngetregetra ary manana zanaka maro fa ny ray indray manana tany ngeza zavatra misy zany dia raha mifanampy ireo fa le tany moa afaka atao inona raha tsisy miasa fa le angady sy le zavatra nanana raha tsisy tany atao inona ihany koa dia raha mifanampy fotsiny zany ireo anankiroa ireo dia fa afaka mavita zavatra zany tao amin'ny firenena zay zany zavatra toe-tsaina tokony entina miatrika amin'izao fotoana izao fa raha tsy zany miady reritsika dia mety gagitsika hoe fa maninona no ohatr'izao ny vokatravokatsika maninona lasa lafo le izy satria tsy ampy lay efa tsy araky ny teknôlôjia tsony ny zavatra eto mamokatra dia ambony be ny coût de revient dia lafo le izy dia tsy afaka mifaneneo amin'ny tsena koa arak'izany nisy ny atrikasa no tanterahin'ity fikambanana ity androany izay natao indrindra hifanankalozan-kevitra amin'ny ady atao amin'ny tsy fanjari-tsakafo ny tanjona eto zany dia ny ampianana ny tsy fanjari-tsakafo mba hisiany fianana resaka insécurité zay vitantsika fa mampikaikaiky ny rehetrarehetra amin'izao fotoana izao ary ihany koa mba hampiakatra ny fahaiza-manao an'ny tanora sy ny mpamokatra zay ahafahantsika manatsara an'izany rehetrarehetra zany ny azo amboarany aloha dia tsy hita mazava ny paikady ny mpitona fanjakana treto manoloana ny ady atao amin'ny tsy fanjari-tsakafo eto Madagasikara hatramin'izao famitangana kosa ny viditsolika any Mananaravaratra sy ny tapiny avaratra ny faritra Analanjorofo amin'izao fotoana izao atafiakatra hatramin'ny iray alina ariary ny litatra ary raha araka ny vaovao dia noho ny tsy fampiny ny famatsiana no voalaza fa antony izany fiakarany viditsolika any Mananaravaratra izany. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena indray mirongatra ary ainga mpifindra ny valanaretina Covid-19 amin'izao fotoana izao hatreto tsy misy afa-tsy ny fanaovam-bakisiny irery ihany no ahafahana miaro tena amin'ity valanaretina ity ka antony anamafisany firenena frantsay izany ao amin'ny fireneny ka samy azo izany avokoa hatramin'ny ankizy raha ny fanazavana Ando Miaratina sy Andry Rakotomalalary no mitatitra amintsika ny Antsipriany mikasika izay. Isokatra ho any ankizy 5 hatramin'ny 12 taona manomboka ny alarobia 20 desambra izao raha tsy misy ny fiovana ny vaksiny miady amin'ny Covid-19 eny anivon'ireo ivitoerana natokana ho any ankizy hoy ny ministry ny fahasalamana frantsay Olivier Véran androany nambarany fa ny salasala hatramin'izay Frantsa amin'ny fanatanterana ny vaksiny ho any ankizy antony fahatarana mihoatra ireo firenekafy izay ndroso na vita betsaka tamin'izany miaro ny ankizy amin'ny tranga fahasarotana na ny forme grave ny vaksiny ka tsy salasalana ny tokony anatanteran'izany hatramin'ny anomboan'ny fanaovam-vaksiny dia mahatratra 2 alina mahery ny zaza 5 hatramin'ny 12 taona no efa nahavita izany izy ireo izay natahorana avokoa maro ny ady hevitra amin'ny fanaovana vaksiny ankizy kanefa natao izany ahafana miaro azy ireo manoloana ny fianaka ity valanaretina ity ankoatra ny ankizy tsy maintsy miroso amin'ny fanaovana ny fatra fahatelo amin'ny vaksiny miady amin'ny Covid-19 ihany koa manomboka ny 3 janoary izao ireo mpitsabo mpikarakara sy mpamonjy voina ao an-toerana raha nambara ny ministry ny fahasalamana trandry manoloana ny fianaky ny Covid Omicron an-toerana araka ny tatitry ny tale jeneraly ny fahasalamana dia 7.7 ny mponina no efa navita vaksiny ao Frantsa. Famitohy hatrany ny fanaoan-kevitra ireo mpanao politika malagasy mikasika ilay tetikasa teleférika izay ao ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny tamin'ity androany ity dia ny filohan'ny antoko otrikafo indray no nitondra ny fomba fijeriny nambarany fa tsy lahara-pameana ny fanaovana ity tetikasa ity izay aingitraingitra ho an'ny fitondrana ankehitriny mialy rarombana sy Andry Rakotomalala. Raha vao tamin'ny alarobia lasa teo no nanao fidinana ifotony nanao fanadihadiana tany amin'ireo fokontany voakasika ilay tetikasa teleférika ny teo anivon'ny ONE ary raha vao omaly no nolaniditra solombavam-bahoaka teny anivon'ny antenimieram-pirenena ny fananteterahana ity tetikasa ity efa vita ny filoham-pirenena tany Paris ny volana oktobra lasa teo kosa ny fitrosambola anaovana izany fanontaniana mipetraka ny hoe ahoana izany raha tsy manaiky ny anaovana io tetikasa io ireo mponina voakasika izany ary ahoana ihany koa raha tsy nolaniany solombavam-bahoaka ny fanatanterahana azy ireo fotsiny dia efa midika fa tsy miraharaha izay zava-misy na mety na tsy mety amin'ny vahoaka ny filoham-pirenena fa izay tiany sy mety amin'ny any no ataony aingitraingitra no betsaka amin'izao fitondrana izao ary tsy misy ny fijerena izay tena maharary ny vahoaka araka ny nambarany filohan'ny otrikafo Eliara Bevahiny.
raha ny valiteny maimaika ny mpitondra fanjakana aloha dia ny hoe tany-panjakana avokoa no olalovanyilay téléphérique nefa eritreretina hoe na izany zany ary ilaina foana ny fakatoavany ny olona ny fotony andrenylay tetikasy reny ny fanapahan-kevitra eto amintsika zany dia miainga avy any atapony dia manaiky fotsiny ny aty ambany rehetrarehetra lay tetikasa téléphérique dia ny indramam-bola na nitrosana vola 151 millions d'euros raha ny zavatra misy amin'izao aloha dia iverinay hoe tsy any mihitsy no lahara-pahamehana satria raha miresaka téléphérique zany tsika zadiny fa aitraitra zany ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia hitantsika zao fa io bankropitra ny Air Madagascar lahara-pahamehana kokoa no mandonitrosa ny Air Madagascar izay mitentina 75 millions dollars mba ahafahana mampandroso ny lay orinasa malagasy filany vahoaka dia hitantsika midangana ny vidim-piainana inona no ataon'ny mpitondra fanjakana inona ny politika ny mpitondra fanjakana amin'izany fotoana izany 17 taona no fiam-potoana nefa ny Madagasikara io trosa be io izany hoe hibaby ny adalàna sy ny angitrangitra ity fitondram-panjakana ity izany izay mpitondra hifandimby eo sy ny vahoaka malagasy ny trosa eo tsy voaloha ny eo miangona ihany anisany nanakihana mafy ny fitondrana teo aloha mikasika ny resaka firimam-bola ity fitondrana rajoelina ity kanefa izy no miazakazaka amin'ny fanaovana izany amin'izao fotoana izao nisy ny kabary nihezinezina tamin'izany fotoana izany lazana hoe ity Madagasikara ity dia tsy ho tafavoaka na amin'ny taona 34 na amin'ny 74 na amin'ny 54 raha ohatra mbola metehatra amin'ny famatsiam-bola ireo firenena mahazatra ireo ny zavatra misy nefa ankehitriny dia ny fampandrosoana n'ilay firenena dia tena hianteherana tanteraka amin'ny famatsiam-bola avy any ivelany na amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany hoe hitantsika zany fa na ny zavatra lazay ny mpitondra fanjakana ary dia tsy tanterahany akory raha nitrosa no nampandroso an'ity firenena ity efa elitsika no tafavoaka fa matoa miletika ity firenena ity dia no le mpitondra fanjakana tsy mieritreritra fa tsy no hoe tsy androso mihitsy ity firenena ity nefa etsakilanytsika atao variboba ny harem-pirenena lay mpitondra fanjakana ankehitriny tsy fantatro ve hoe efa mieritreritra ny tsy ho tafaverina ho fahefantsony ka manao ny fomba rehetrarehetra angoronana ny harem-pirenena maro ny olana tsy voavahan'ny fitondram-panjakana raha ireo karazam-pitaraina ny hita etsy aroa nanomboka tamin'ny fiandohan'ity taona ity no jerena fanaovana tsinotsinona ireo vahoaka malagasy izay efa mizaka ny tserany ny fanaovana tetikasa tahaka izao izay tsy hamany olana ara-tsosialin'izy ireo akory ny fandarana Global News avy hatrany no arainao aorin'izao fampalalam-baovao izao aorin'izay kosa ny fandarana ahoana marina ary aorin'izay fandarana anankiroa izay no anarainao ny oronan-tsary mitondra lohateny hoe il faut sauver la maison ny sampana fampalalam-baovao kosa dia mametraka ny veroma mandra-pitafa aminao ho amin'ny alatsinainy indray tompoko lasy sy tompoko vavy veloma tompoko